avy noho ny fitahin'ilay nahary dia tafaraka ray isika eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'izao alatsinainy 8 aogositra 2024 sy 2025 izao. Herinandro vaovao indray no hitsahantsika menakavy amidy anio ity ka dia anterina ny araba mba ampirarintso antsika menakavy araba tsy misy anavahana io, na ianao eto antoerana, na ianao any ampitan'ny ranomasina, na ianao eto Antananarivo, na ianao any amin'ny faritra dia ananterana izay araba mba ampirarintso izay. Arabaina manokana ny any amin'ny distrika ny Betioky Atsimo satria misy zanakareo avy any Betioky Atsimo tonga eto amin'ny MBS Radio Mada amin'izao fotoana izao ato anatin'ny fandarana miara-manonja ilaza ny zavatra miainana any mba hampahafantatra ny zava-misy any amin'ny faritra Betioky Atsimo any, izany distrika moa zany Betioky Atsimo any amin'ny faritra Atsimo andrefana, ary dia lavitra tokoa ny ato tena izany namana izany dia hiaraka amintsika eo izy rehefa avy eo. Ankoatran'izay ny amin'ny hoe ahoana ny fandehan'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'ny ity indray mitoraka ity dia toy ny fandalinana ao anatin'ny zavatra izay miseho no hoentintsika ato anatin'ny fandalinana amin'ny savona, tsy fandalinana hoe mandehandeha fahatany, tsy izay mihitsy fa zavatra miseho no hitondrantsika ny fandalinana na ny analizy araka ny nambara teo. Mbola ho avy eo ny namana Faniry Razafy Manatany hitondra famakafakana ihany koa. Mbola ho avy eo ny solombavambaoka Lain Ratsimbazafy raha tsy misy ny fiovam-potoana zany raha ny fandarana eto Ampelantanana, député ny Madagasikara lany tamin'ny alalan'ny TIM teny amin'ny Atsimon-drano izany. Ny nahoana ny 20 zany hoe tamin'ny faran'ny herinandro teo dia maro moa no trange fa ny anisany hoe songadina ny fatoavan'ny président Marc Ravalomanana tany amin'ny faritra avaratry ny nosy iny, ary dia tonga tany ny président Marc Ravalomanana teo aloha zany raha ny fandaram-potoana ny fiatrehana ny fionambehan'ny sampana Dorcasy izany FJKM dia ny 12 izy io, ary atao ny FJKM antseranana fahazavana atao no nanatanterana zany fionambe izany eo amin'ny resaka finoana izay. Dia mazava loatra eo ihany koa ny fionana tamin'ny olona maro samihafa raha vao miresaka hoe antsiranana amin'ny olana amin'izao fotoana izao dia hoe resaka hoe sekrenina, efa ambolana maro no tsy nandray vola ny mpiasan'ny sekrenina, ary dia mazava loatra fa teny momba zany ny any antsiranana any fa tena ahoana loatra no ohatran'izany no hiafarany ity sekrenina ity, kanefa dia orinasa tena hoe nitondra ny fanilon'ny Madagasikara mihitsy, reharehan'ny firenena tena hoe nanana fierté Madagasikara tamin'ny fananana zany sekrenina zany antaonany maro zay. Amin'izao fotoana izao 2024 sy 2025 ato anatin' ity fitondrana ity, ato anatin'izao rezima izao dia tena sahirana ny sekrenina. Teny zany moa zany hoe eo ny orinasa fa le mpiasa le olombelona ao anatin'izany sekrenina izany dia misedra fahasaranana amin'ny tsy fahazahoana vola, kanefa dia olona toy ny olombelona rehetra zany izy ireo. Dikan'izay zay le atsotsika hoe analyse de fait, ny dikan'izay dia tsy mandeha amin'ny laoniny ny fitantanana, tsy tokony ho sarosaromana io fa resaka fitantanana tsy mandeha amin'ny laoniny no mahatonga an'izany. Dia efa nisy mihitsy moa ny hoe téléthon atao fanampiana andreo sahirana zany ireo tsy mandray karama eo anivon'ny ny sekrenina, dia nikoropaka ny sasany hoe vao naheno hoe tonga ny filoha teo aloha ny président Marc Ravalomanana dia foanaingana nanoaingana aza atao zany sy ny sisa mpiasan'ny sekrenina no nyteny an'izany dia hitantsika amin'izay le izy téléthon zany, nefa dia hoe atao anampiana ka raha ohatra ary hoe tsy tianao ny ho tonga amin'izany téléthon zany dia aloavo ny volan'olona zay fotsiny, aloavo ny volan'olona satria olombelona toy ny olombelona rehetra ireo mpiasan'ny sekrenina ireo zany. Ka izay no zava-misy amin'izao fotoana izao.
sahirana izany orinasa izany kanefa tsy tokony ho sahirana taratry ny tsy fahaiza-mitantana sy tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny firenena daholo izany rehetrarehetra izany. Ankoatran'izay ihany koa anisan'ny songadina tamin'ny herinandro teo dia mbola feno mpitandro filaminana ny ambona ny tetsy amin'ny Macron Biorritzka ny tamin'ny sabotsy. Asa rere olona inona no ombenanao? Inona no ombenanao amin'ny zavatra vida? Dia feno nasiana mpitandro ny filaminana izany ny manodidina ny Macron ny Biorritzka. Tsy hiditra lavitra be tsika, tsy hiditra lalany tsika, fa matoa zany misy mpitandro filaminana dia afa mitsy ny raisonnement, ny fomba fandiniana izay hoentiny zay mpibaiko sy mpanapa-kevitra momba n'izany resaka hoe Macron ny Biorritzka zany. Tsy nisy hoe anao fanio-kevitra atao ary le izy toerana privé misy tompony fa dia nalefa mpitandro filaminana hoe hiambina atao zany hoe tsy azo hidirana sy ny sisa. Tsisy resaka nefa atao raha ny tamin'ny sabotsy hoe hiditrao fa dia miambina. Asa inona moa filazan'izany? Miamby tanàna sa miambina tokotany sa io no ombenanao? Dia mpitandro filaminana aloha zany teny amin'ny mampitandro filaminana azy dia baiko ny azy, misy baiko zany any ananinany hoe fefeo io, dia tonga zany mpitandro filaminana manatateraka an'izay baiko izay. Ary reny tsy mandeha ho azy fotsiny amin'izao fa raha normalna zany misy vola, fa tsy hoe mpitandro filaminana lefa fotsiny dia hoe misy vola vaiza iza manome vola ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ve rany hoe mpitandro filaminana hiambina toerana tsisy ninona sa hoe ahoana avaizany vola sy ny sisa zany zay mahafantatra fa tsy dirantsika lalina ny momba an'izay fa anjarany tsirairay no mamakafaka tsara zany hoe zay aloha no zava-misy. Mpitandro filaminana be dia be eo hiambina tokotany tsisy ninona ao Macron Biorritzka. Mpiasanainao manjera nefa etsy amin'ny 67 namana dia sady voaendaka ny tratrany Tsatokantsy le tamin'ny herinandro teo zany any maninona raha paritaka any ny mpitandro filaminana. Tsy fandripahalemana eroa fa rehefa hoe Macron Biorritzka tokotany vida dia io no ambenany eo dia anjarany tsirairay no misaintsaina tsara momba an'izay fa zay aloha no zava-misy. Ankoatr'izany moa zany ny afro-basket dia mbola mandeha U18 na ny lehilahy na ny vehivavy mandray anjara amin'ny malagasy dia mbola toy moa zany izy io ho hitantsika eo ny hotoyany aloha izany fa dia amiraroso ho an'ny basketteur sy ny basketteuse malagasy isika menakavy. Misy any ny baolina somary verivery eny tsefatsefany eny ohatra hoe niraisitsika fotsiny ohatra ny an'ny vehivavy na resy ny tovavy algérienne fa tokony mbola be dia be ny isa azo atsaraina. Zay no tena zava-dehibe. Ny fanatanjahantena ny kolotsaina dia miezaka mafy mba hanandratra nyity fireneny ity fa raha ny resultat amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara dia mahamenatra, mampisitrika any ambany fandrinana hoe any ambany inona ny resultat sy ny fiainana zao fotoana zao. Farany hoe fampanantenana ataon'ny mpitondra momba ny hoe anao an'izao resaka sosialy, resaka rano, resaka jiro, resaka fampanananaza, resaka inona tsy taloha zany amin'ny zao fotoana zao. Misy nareo miteny hoe any nareo miara-manonjo dia hoe sarotra io fiainana, sarotra ny fiainana, ka tsy maintsy tenenina izany satria niatsenanina tsy miteny foana hoe mandeha fampandrosoana. Teny marina tsy maintsy lazaina manoloana n'izany toe-javatra izay misy. Zay no hoe lahatoklasy tompovavy fampidirana iny dia noetintsika tamin'ny miara-manonja MBS Radio Madame izao alatsinainy izao amin'izao herinandro vaovao izao fa eto akaiky eto ary ny vahintsika namana Andriamatoa Mahafary Briand. Zay miarabanao namana Briand, ianao dia zanaky distrikny Betioky Atsimo. Tonga somatsara aloha tia nosipatrana eto amin'ny fohibeny ny MBS dia miarabanao nanaona ny lalana. Misaotra anao namanarina eto am-piandohana dia isaotra an'Andriamanitra aloha fa tonga somatsara aty amin'ny renivohim-paritany
ary eto manao fisaorana ny teknisiana ary manao fisaorana ny rehetra zay manaraka nyty fandaharana miara-manondra atao amin'ny radio MBS ary manao fisarana antsika rehetra any amin'ny distrikany Betiokatsimo ary alakotsiny eto ampandohana asa zany no tezerana ary alakotsiny ny atongavako eto za tsy midika hoe manohitra fa hilaza ny zavatra misy ka raha ohatra mahatezitra anao ny zavatra teneniko zaza tezerana fa za kosa tsy hiteny zavatra tsy marina ary tsy hiteny zavatra tsy misy fa raha mahatezitra anao de iezao ny tsy hitenenako zay ny teniko eto ampandohana eny ary distrikany Betiokatsimo alolo resahanao kely aiza hoaiza moa no misy an'izy io a dia nanahoana ny lalana niainga avany patonga eto Antananarivo rivotra tsy raha tsy diso tamin'ny sabotsy ianao no tonga teto de ofiana niainga tany niainga tany amin'ny distrikany Betiokatsimo aho distrikany Betiokatsimo manko ao anatin'ny faritra tsy mandrefana izy io ao anatin'ny faritra tsy mandrefana de niainga tany amin'ny distrikany Betiokatsimo tamin'ny alakamisy tamin'ny alakamisy de tonga ta Tuilara amin'ny tamin'ny zoma de sabotsy ny tonga teto ny tena de ny lalana aloha manahitsahirana ihany satria efa miharatsy ny lalana raha jerentsika entre ny Betioky sy Tokobory zany ane hendrana lalany vitana adiny ray sasany de fa lanao 2 lera mahery sahala amizay koa io vatolatsaka zany ane raha olona mivezivezy amin'iny lalany distrikany Betiokatsimo na makana ampania anao nandeha ana Fort Dauphin nandeha anandroika makato Andranovory ny lalana vatolatsaka zany ane lalana tena endanger fa ny lalana de mila misy goka eo anivo ny fiara raha zao efa manao tsy manaraka ny route nationale de misy goudron ratratsy fa lasa manao déviation or nefa manao déviation le fiara hantsana be ao efa misy accident matetitetiky tsy haiko mivoaka miena manjerany zany ka tsy haiko na tsy tonga ty Antananarivo na ao Tiliara ny miena mandery mandefany zany tsy haiko raha tsy handenga ohatrany 3 fois successive zay nisy accident namono anahin'olona be amin'ny lalana vatolatsaka io karaha amiteny lalana zay anao Zokoberina aleo teneniko Zokobe mialatsiny hendrana be ny lalena ary fampanantenana moa Natanandriamatofilo fa handrasanay ary fa araka ny fahafantaranay ohatrany hijanona eo a Fort Dauphin hatrany Amboasary ny fanamboaran-dalana fa tsy hainay raha ho vita araky ny teniny tsy hanao politika intsony raha tsy vita ny Andranovory tonga any a Fort Dauphin herinareo tsara ny tenin'iny hoe tsy hanao politika zahay miandry zahay hatrety raha ijeritsika lalany RN7 Tiliara Tananarivo nazara raha nanambola leoko nandeha avion mafy ane zany mafy nefa Tiliara raha zao tao andray andro menimenina ny piasa lala tsy mahazo vola zany nono hoe efa niakatra télé zany problème misy ao manina raha voaka le vola de avy nareo hiasan'ny lala fa lala zany ane raty tena raty tsy haiko na eo entre ny sakara foana entre ny sakara Tiliara niany aiza am'zany ka raha lalana no jerena mianjo ny fampanantenana zay nataon'Andriamatofilo aloha hatreto izahay vahoaka madiniky mazava zay ohatrinona ny vola laninao zao niainga tany Betiokatsimo patonga aty de ny aty iverina ny totaliny tsotsotra fotsiny ny frais à Betioky Tiliara zao 15 000 ariary ray sy 10 000 tonga eo a Tiliara mandeha aty Antananarivo 350 na 70 000 ariary miaraka amin'ny sakafo crédit sy ny rehetra ohatrinona zany vola nomaninao ary amin'ny akapobeny zany ty nanomana vora ao aloha eo amin'ny ray tapitrisa latsaky kely aleo tonga de fenoko ray tapitrisa ary nanomana an'izay ao satria frais aller retour sakafo ny trano za manko tonga aty tsy mba tofan'olona ary zay mahasay miteny hoe nameko izy nariary foro tsangany eto fa vonona kisay indrindra mantsy fa ny volontéko nahatonga na niakatreto mahafary Briand zanaky Betiokatsimo tonga eto ianao tsisy ny teny hoe mandehana mankany amin'ny miara-manonja any amin'ny MBS any Antananarivo
laza ihany keo anao hoe tsisy namme vola so ndray mantsy misy am'teny voakaramy ho iteny ao sisa fa raha filazanao zany de hoe ianao ny antotena inona n natonga anao tena hoe resy lahatra ka afany tany lavitra ny betuka atsimoany ho tonga eto inona ny tena nanosika anao ary nanosika aloha ny fitiavan-tanindrazana zay aloha ny zavatra tena nanosika ny fitiavan-tanindrazana ary ny fahasahirana m-bahoaka izay misy any amin'ny distrika ny Betioka Atsimo satria tsy araka ny eretseretana ny zava-misy ny zavatra iainany vahoaka any amin'ny distrika ny Betioka Atsimo amintsika miteny zao zay ny nanosika aleo koa miakatra anatananarivo hilaza ary ampahafantatra amin'ny tompona andraikitra rehetra ny zavatra misy sy ny iaina ny vahoaka na ny olombelona any amin'ny distrika ny Betioka Atsimo eo indrindra arytsika ianao mahafary Briand dia nanoana arak'izay tratra mihitsy zany hoe nampandany any Andry Rajoelina ho lasa ho filoham-pirenena nanoana ianao zany ary tena hoe nandany mondry kely mihitsy nandany vola nandany fotoana sy ny sisa ny tety commune hatrany amin'ny 3 commune hatrany amin'ny 3 ny distrika ny Betioka Atsimo zany ampandaniana ny Andry Rajoelina tamin'ny fotoanandro zany dia lasa filoham-pirenena moa zany olona nytohanana io amin'izao fotoana zao dia ankehitriny ianao zany tena miteny hoe tena tsy araky ny natenaina ny zavatra nitranga iainana ankehitriny de tena hoe naneniny ianao raha zay ny ilazana azy menanao raha fitanenana inona ny azonao anazavana momba an'izay iny aloha de tsy azo lavina nanisany nanoany tenako ary tena nanoana elako tsiny raha mijoro eto za tezeranao fa ny zavatra teneniko aloha raiso anisany nanoana ary tena nanoana amin'ny fo tsisy tsy afantatra an'izany ao amin'ny distrika ny Betioka Atsimo raha i mahafary Briand zany amin'ny fanohanana sy nafampandaniana any Andriamato filoha hajaina Anjenirina Rajoelina tsisy tsy afantatry zany propagande io tam propagande tsisy tsy afantatry zany Andriamato mahafary Briand zany fa ny antony nanohanako de nyresy lahatra aloha am'le vina fampandrosoana ary rehefa nifampiresaka am'le namana rehetra zay nanoha ny fandresy lahatra tamin'ny fotoana zany de nano ny zavatra takiko rehefa za manohan'olona ny sosialim-bahoaka ny fahasalamana ny resaka sécurité de ny fampanananasa ho an'ny tanora satria tanora ny tena de tam'izay anatin'le hoe fahatanorana tena de tam'izay ny teny mihitsy nyle namana hoe io le vina de jereko le vina nisy koa ny fampelezakevitra zay nataon'Andriamato filoha vomaika nandresika ary naninto ny foko hoe fampanananasa ho sokafana ny société sakoa hasina ho iziny coton de Tiliara cimenterie sakoa ho jerena ndresaka ny fahasalamana de ndresy lahatra tonga anao de resy lahatra tonga de resy lahatra de nanohana ary nanohana niala vola posy mihitsy niala vola am-posy ary nanao faran'izay ezaka na ny fampandaniana ary za raha tsy andenga raha jerentsika ny arsivy raha tsy fahatelo hoe mba tsy tenenako voalohany sy faharoa manerany Madagasikara mety fahaefatsy fahatelo any zany distrika ny Betioka Atsimo zany manerany Madagasikara amin'ny fampandaniana n'Andriamato filoha Anjenirina Rajoelina maro nisy salahy tanatin'izay fa ny tenako aloha ny teneniko hoe za nisany nampandany nohon' izay vina hoentina hampandrosoana ary ny anay ny amafisiko de ny fampanomezany nasa ho an'ny tanora sy ny fahasalamana ary ny fandriam-pahalemana reo naharesy lahatra efa taona zay nafilohan'Andriamato Andry Rajoelina efa taona zay ty régime ty efa taona dia io ianao io anisan'le tena londoa ambisorona nampandany azy sy hoe napisy an'ty régime ty zany ahoana ny fipetrany eto amin'ny MPS ianao zao zaho aloha eka misy ny foto-drafitrasa amboarina hoe PP manara-penitsy lycée manara-penitsy eka za tsy hoe manao an'izao tsy ilaina reny ilaina reny fa ny voalohany aloha de ty
sy ny fampanananasa ho an'ny tanora ary zay anisany inona le hoe tia aloha satria ny mpiaino radio tsy mahitatsika ny kibo rehefa voky ny olona mandry fandripahalemana miasa ny tanora zay ny zavatra tadiavina zany nefa efa taona ane zao efa taona zao tsika efa taona zao tsisy tanteraka za aloha de masay milaza na za ho tezerana tsisy zavatra tanteraka aiza le fampanananasa ho an'ny tanora ary zay nisan'ny mahakivy ana zay manisany ijoroako hoe alefaso ary tanteraho ny fampanananasa homenan'ny tanora sokafy société sakoa ho avy eo tsika rehefa avy eo zay anisan'ny mahakivy ana lasa tsy impacte am'le vahoaka ny sosialim-bahoaka ane tsy mandeha sahirana ny vahoaka inavy le tena fampanantenana ary akoatra ny efa nyteneninao mahiteny zavatra vitsivitsy aloha ny teneniko hoe alefaso teny zavatra vitsivitsy aho hoe raha misy archive tsika ary misy archive rehefa ampelezakevitra reny omena hélicoptère anankiray ho ny districtny Betioka Atsimo hampandrefa halemana miandry zahay meo anay aloha hélicoptère de manome vato ndray zahay ray zay sokafy aloha ny société sakoa zany mandrasa anay fa zany fampanananasa ho an'ny tanora ary zany ny tena vaholana ho entina hampandrosoana ny Madagasikara de loko mitenan'izany fa mbola tsisy ny hélicoptère hatramin'izao fandripahalemana ahoana nampanantenana mbola hiditranitsika namanarina fa hoe le araka ny fanontanianao no ry valiko de fampanantenana hélicoptère mbola tsy tongana aminay ihany zany hatseto sokafana société sakoa mbola tsy misokara tsara ny société sakoa na ny be ny tanàna ny maro savoatsy somanonga misy an'io société sakoa raha mbola tsy mahafantatsa akory hoe ahoana ty fandehan'ty société sakoa nefa izy ao an-toerana nefa izy ao an-toerana tsy fantany hoe ahoana ny fandeha fantany zany azo antsoina izy de azy resafina izy aza zany isan'ny resaka aminy aloha niakatra aty re zany ana descente telopolo commune inona zava-misy nanontany ny zava-misy any zay lefa teny fampanantenana anankiray tia ny zavatra tena mampalahelo ana satria iankina ny aim-bahoaka ny resaka fahasalamana raha misy resaka bloc sanitaire hony hoe sokafana le bloc opératoire eka raha ohatra ka nisy mihitsy le hambopo sy ny fitiavan-tanindrazana aza mijery hoe foto-javitra namboariny filoha heri-rajaonary mampianina ty aza mijery an'izany zany tsy tokony hojerena mihitsy raha misy ny hambopo eka inkeko le foto-javitra namboariny heri-rajaonary mampianina efa tonga le matériel fa ahoana io tsy misokatra za mihitsy ny resaka tamin'ny médecin inspecteur monsieur le médecin inspecteur ahoana ty tsy misokatra ahoana tsy misokatra nyty resaka bloc opératoire tamin'izay izy rehefa nifampiresaka zay miraha lay mianaka nitaraina mihitsy izy tamin'ny TV plus tadidiko misy archiveny ao any amin'ny TV plus satria zany tsy miankina amin'le médecin inspecteur tsy miankina amin'ny médecin inspecteur zany efa mety resaka politique ka eto miangavy sokafinareo re io bloc opératoire eo sahirana be le vahoaka any aminay fampanantenana nataony andrema atao filoha zany ary zany ny zavatra tena anisany nandrisy lahatra nefa tsisy mba tsy ilazako le fampanantenana hafa ankoatsin'izay ka raha misy marary zany mila fandidiana de nareo de ahoana mandeha any amin'ny commune Beza commune Beza zany any amin'ny 25 ou 30 km mialan'ny districtny mialan'ny commune Betioka Atsimo na mandeha any Jeda zany anefa fa districtny Ampanihy de mandeha any amin'ny tsy haiko ohatrany 54 km commune urbaine Betioky sy Jeda de any amin'ny 30 km Betioky Beza zany ve tsy ho fatany an-dalana le olona hoe raha mila fandidiana tampoka aloha petsaka fitondram-pandakana zany fanontaniana zany matozy tsy manokatra anio ne mety tsy haiko mba tsy tenenako zavatra hafa de aloha petsaka ny fanontaniana hoe ahoana le fipetsakin'le vahoaka nefa ao tokony fa misy bloc opératoire tokony sokafana tsy sokafana mandrakandro any de raha misy ary marary tena mila fandidiana faran'izay aingana hahatratsy an'le 30 km ana Beza ve sa hahatratsy 50 km any Jeda tsy haiko tena melatsina zany zavatra misy zay le fampanantenana mba anisan'ny zavatra tena mahakivy kivy aloha satria le fampanantenana tsisy tanteraky akoatran'le fahasalamana akoatsy ny sosialim-bahoaka manko zany eo ndritritsika vidim-piainana sy ny sisa hoana vary ny rano be de be fampanantenana tamin'ny propagande resaka rano mifaritra atsimo iny hoe tena vahany io problema io sy ny sisa efa taona zao le régime kivinareo aleo aloha hiditra voalohana amin'ny resaka PPN les produits premiers nécessaires zany aleoko miditra any ny vary aloha any aminay any nefa tafiditra 800 arivo 700 ara eo amin'ny commune eo Betioky tapitanana
renivohitsy fa raha miala kelany eo anao mitrany amin'ny commune mitrany ambany voatrany fa 800 arivo nikapoka arivo nikapoka zany no zavatra nefa ny any tany maina itsatsika miresaka essence misoloka 4 arivo raha misy manana fianakaviana any de afaka miantso any izy fa 4 arivo ny relitsatra ahoana ny ainana am'zany nefa ny fampanantenana hoe ho jerena kaiky le social mbahoaka tsisy impact am'le vahoaka mihitsy le vahoaka amitsika mitendao efa fatafiditsy anatin'le tsy fampandrosoana mbo miaina n'le mpiainana efa faran'izay hendana de tsy haiko zany ahoana fomba lazako an'zany manko sahirana be le vahoaka anatin'ny fiakaran'le vidim-piainana zany azoko ilazana anazy sahirana le vahoaka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny asa nefa tsy misy de hiditra eo am'izay tsika hoe nareo manana ny sakoho zay ao anatin'ny distrika ny Betioky Atsimo mihitsy no misy an'ity sakoho ty resaka charbon de terre zany raha vao miresaka hoe sakoho tsika aona ny fipetraky ny raharaha am'izao fotoana zao nareo ve zany ohatrany hoe tompo mangatakatiny ao aminareo le izy nefa atao tasampotsiny tsy fantatra hoe ahoana inona zava-misy ao marina raha distrika ny Betioky Atsimo aloha maro ny harena kibon-tany anatiny ao misy volamena ao tsy karaha ijeran'zany commune Lazarivo zany tsy haiko hoe raha tsy voalohany faharoa fahatelo manerana Madagasikara anaty distrika ny Betioky Atsimo misy volamena ijerytsika zany resaka mika zany misy any resaka vatosoa misy any zany Ankilivalo commune Ankilivalo zany toera fitsanjana Safira zany ary malaza mihitsy ny Sakara Ankilivalo Anena zany telo zany malaza zany anaty Iliara Ankilivalo misy Safira any distrika ny Betioky Atsimo Anena distrika ny Betioky Atsimo iditra am'izay tsika zany amin'ny société sakoa io société sakoa io manko entre ny commune Marosavoa sy Soamanonga ao zavatra tenako zany nidina tany mihitsy efa misy materiely ao misy piasa ao fa zahay aloha hatreto de tsoroko tena marina mbo tsy mahafantatra hoe nefa nareo miponinao tsy mahalala inina nefa misy fana be ny tanàna raha tsy mahafantatra hoe mitsandraka ve reo tsy mitsandraka be ny tanàna raha lahanao amin'io be ny tanàna zany raha lako fa mbola tsy mahafantatra hoe mitsandraka ve zahay mitsandraka ve ty société ty fa misy materiel ao misy piasa ao de anareo mitazana fotsiny aty ivelany vahoaka tsisy azo atao na za raha mangataka hiditsany nidirako ana rehefa histoire beko de gaga zany zahay lasa hoe tompony mangatakaty mihitsy zay marina tenen'ny Zokoberina zay tsy fantatsinay mihitsy ny fandehan'io société sakoa io ary eto zahay mba mitady ny fanazavana tena marina mahakasika an'io société sakoa io hoe ahoana misy materiely ao ahoana misy piasa ao fa zahay mba mila tahafantatsy hoe mitsandraky marina ve reo olo reto sa mbola manao installation satria matoa ny izy io tsandrahana matoa izy io misy materiely ao matoa misy piasa ao misy dikany nefa ny commune zay misy an'io toeran'io tsy mahafantatsa akory nefa le sakoa ty araka ny teninao tao fampanantenana tamin'ny propagandy fampanantenana tamin'ny propagandy ary mbola ady hevitsy nataony Andriamatao Filoha Anjinirina Rajoelina sy Andriamatao Filoha Marc Ravalomanana teo amin'ny TVM teo amin'ny TVM mbola ady hevitra teo zany ho sokafana société sakoa aiza efa tampitra ty ny fepotona mbola tsy misokatra an'le société sakoa vomeka sahirany le tanora nefa zahay ny andrandra rano sokafana société sakoa ho fampanananasa ho an'ny tanora de gaga zany zahay areto mba miantso ny fitondram-pandrakana mba mpahafantatsa anay ny tena marina mahakasika andreo olona ao miasa ao anatin'io sakoa io fa nareo zany mahita hoe misy olona mandehandeha any io misy olona mandehandeha ao ary misy fiara miditsany ny vide vivre ary niniako mihitsy nara niaraka amin'iny fiara iny mba ahenoako hoe ino marina ny zava-misy tsisy mangarahara zany le izy zay ny tianareo tenena hoe tsy mahalala mihitsy nareo hoe ahoana tsy mahalala mihitsy nefa nareo tompotany ao nareo mipetraka ao ny rahalanao be ny tanànao tsy mahalala ininona tsy mahalala ininona ny autorité zany tsy mahalala ininona ny olom-boafidy tsy mahalala ininona zay nefa misy fitaovana misy zavatra misy olombelona mandehandeha misy olombelona mandehandeha misy olombelona miditra misy olombelona mipetraka ao fa tsisy zavatra fantanay ao na dia ray
ary vo tamin'ny maraina tao zay sy be ny tanàna ny fampiresaky hoe rahalay hoy izy anao any mba ty zavatra misy azy ampitako ty zampita fitonjam-pandrakana hoe ampahafantarinareo anay ny tena marina mba hahafahanay koa misitraka tombotsoa ao anatin'io zavatra io fa na be ny tanàna zany sangane anatin'io zavatra io ahoana marina fa ndehan'ity société sakoa ty nefa fampanantenana zay nataon'andriamanitra tao filoha andry nirena rajoelina zay ny zava-misy la resaka société sakoa mitenena zay ny sakoa zany hoe tsisy mbola hoe zavatra fantatry ny mponina zany mbola tsy misy tombotsoa azo ny mponina ny momba ny sakoa zay misy ny charbon de terre fa de mijanona aloha fampanantenana tam'le teniny filohandry rajoela zany tam'le débat nataony niaraka tamin'ny président Marc Ravalomanana tao amin'ny TVM zany hoe mbola nofinofy aloha zany ny nareo hatreto nareo any toerana any fa akoatr'izay misy an'le ao am'izany hoe commune n'inony ty Ampasindava ohatrany hoe misy kely maso mandendeha koa ny ao tsy fantatra na sinoana Thaïlandais na Taïwanais na inona zany no vaovao eno any ahoana ny momba an'io nareo hoe malala an'izany hoe ahoana sy ahoana io tena marina io tsy onono ao amin'ny commune Mpasindava misy an'izany de tsy haiko reo na Thaïlandais na sinoa reo kao efa ohatrany fa efa tsy taona reo tsy malala ataotsika hidinana amin'ny commune Mpasindava de niatsika reto tsisy zavatra fantany asika an'ireo ary efa nataony niezaka mba hafantarana ino nataon'reo ao satria be ty raha manina zany tompony io fa tsy voatery hoe tompony andraiky tsy nakatony isongany mba hijerany io ary mba hampahafantatra anay de mba harena kibony taninay ao raha lain'ireo olona reo ntsokosoko ty zavajavany mandeha amin'ny be ny tany misy ny gouverneur miakatra ihany mature hatrany amin'ny fiadidiana république de raha ny any aminareo zany zao any dia Ampasindava ty misy ny kely maso mo tsy fantatra